tena tafajoro amin'Andriamanitra hatramin'ny andro any. Ianareo mivady tao anaty lavak'izay tany anatin'ny Covid-19 tafiditra hôpitaly tsy mitsahatra mifandray aminay ianareo na amin'ny alina efa tokony hatoriana azy mbola mirécupéré anay hatrany. Mifanatitra amina varavarany fonja izay dia mbola eo nareo mivady manakany ny tsy idirana ihany ary miadivarotra amin'Andriamanitra ho anay. Sambatra izay mivady manana anareo, sambatra ny fiangonana fifanain'ny voninahitra manana anareo. Zay tsy manana ray maro tonga teto mo Papa Rodolphe tamin'ny asabotsy teo iny tao anatin'ny fotoan-tsarotra dia izy nanolo-tsaina anay nanolo-hevitra anay fa ozy izy hoe dadanay vao ozy izy fa anankiray ny dadanareo dia Papa Pasteur RP. Dia misaotra an'Andriamanitra izay fa tonga eto koa nareo mivady androany manitsaka nyty altara ny ziona ity. Ny zavatra inonay dia zao nidianareo amin'ny tete menaka zay mino ny fahasoavana manaraka. Nanarana omeko an'izy ireo moa zany dia Efraima sy Manase satria Efraima sy Manase dia nateraky Jakoba nateraky Josefa tany amin'ny tany Egypte. I Josefa ny zanaky Jakoba nefa ny zanaky Jakoba zanaky Josefa tsy zafiny Jakoba fa mbola zanaky Jakoba ihany. Zay no natonga ny Josefa tsy ao anatin'ny Israely 12 ny anarany misitrika izy fa ny zanany Efraima sy Manase ny tao anatin'ny Israely 12 zanaky Jakoba. Ka ianareo dia zanaky Jakoba ianareo. Fa zany natao hiteraka anareo aty amin'ny tany Egypta ihany ry Efraima sy Manase tonga dadandroany samy milaza hoe tonga soa dada sineny hoe asofeo safenina tompo zay dia tena manisy lanjany zato isanjato an'izany hoe ray aman-dreny ara-panazany ary zay no mahatonga anay miraro soa mandrakariva hoe ela velona satria niositra dia anananay fa ny manto dia ny manto anareo no mikovrira anay fa niositra afaka mandrava ihany fa ny manto raha vo io no mikovrira niositra tao amin'ny Elisa tsy ampinanikafany eo ny Jordan fa ny manto ny Eli dia ozy izy hoe izy Jehova Andriamanitra Eli zay no nafahany nandeha zay no natonga anay rehefa nanomboka hanokatra asa eran'ny Madagasikara dia tonga tany aminao nanatitra fanatitra mba sokafo lalana ho an'ity Madagasikara ity zay ho an'i Jesosy ny voninahitra fa ny toriteny zay ataoko eto amin'izao dia manomboka miparitaka eran'ny Madagasikara sanandro misy toerana maro eto Madagasikara mandreny toriteny ity sanandro tsy taizany nazonany zany fa tamin'ny alalana lehilahin'Andriamanitra Papa Pasteur Ertina satria zay dia nampianarinao an'izay fitorina amin'ny radio zay kapity afatanana andraisa sika lehilahin'Andriamanitra asiofeo. Alleluia. Asalato ny tananao akavanana avy ireny zao Jesosy tonga etondray efa notahinao efa nandray fahasoavana efa notahinao tamin'ny zavatra rehetra fa raha tonga eto androany dia mbola mino fa mbola isy fahasoavana indray izay tsy mbola niraisiko hatramin'izay fa ho raisiko androany isy fitahina
tsy mbola hitako hatramin'izay izy fandresena tsy mbola noraisiko hatramin'izay fa amitiany ity andray an'izany aho amin'ny anaran'i Jesosy andray an'izany aho amin'ny anaran'i Jesosy ataovy izany vavaka izany andray an'izany Amin Jesus sawa libe watitna murikaligiris awat latan sirayafs awat latan sirayafs andraya zana milaran Jesus misatam andray zavatra tsy mbola mindraisina tano misatam amen Alleluia Zamin fa izy zavatra horaisinao goavana be ndray androany efa nitahin'Andriamanitra anao hatramin'izay fa mbola izy fahasoavana goavandeo ataon'Andriamanitra dia ampaheranao sady fa amin'ity herinandro ity izy fandresena efa homanin'Andriamanitra ho anao izy fandresena goavana homanin'Andriamanitra ho anao ninninna mety ho aby atrehanao any ambadika any lazaiko amin'ny anaran'i Jesosy mianjera amin'ny anaran'i Jesosy mifahavaly rehetrarehetra ataovy amen za resy lahatra fa izao teniko indre mandeha zao fotsiny dia misy aretina manjafinao anatinao ao misy aretina manjafinao misy fanasikanao raisinao amin'ny anaran'i Jesosy amen minoa zao lazaiko zao ianao fa am'izao sekondra sy minitra zao misy zavatra alamin'Andriamanitra be da be any ambadika ano ny tsy takateo sainany mety anao miala tany an-tranontany mety miala tany an-tranontany ianao misy zavatra tsy hainao alamina fa am'izao sekondra zao mitratrehitra ny herin'Andriamanitra mandamina amin'ny anaran'i Jesosy misy zavatra nampatahotra anao tamin'ny herinandro lasa iny nampiororo anao fa am'izao sekondra zao misy zavatra be da be alamin'Andriamanitra ny ambadika amin'ny anaran'i Jesosy amen mazaho plasy alleluia manonona ny fiadanan'i Jesosy amintsika rehetrarehetra raisy ny tanany onilanao dia teneny izy efa mpandresady ianao hoe izy mino azany efa mpandresady anao tavy alleluia alleluia zava-dehibe ho any miaona aminareo eto-androany eno ny fanahiko fa mafanafana raha mitovy amin'ny paster Isidore mihitsy nareo rehetrarehetra eto amin'ny fitiavana an'Andriamanitra tavy alleluia alleluia io mpanompon'Andriamanitra io manko tena mafanafana raha fitiavana an' Jesosy zay izy io alleluia ary zany ny tahin'ny tompo azy hatramin'ny androany amen tonga eto any tena alehako eto na dia ndray andro monja ary andro andro any teto mahajanga ny alehako eto dia tsotra hitsodrano anao aho hivavaka ho anao okorontanitsika miasa mpamosavy eo amin'ny fiainanao rehetrarehetra alleluia ao anatin'ity marana ity malemy daholo ny herin'ny fahavalo rehetrarehetra any ambadimbadika any izy mino azany izy amen mazaho plasy vavaka tokana ihany ozy izy ny tenin'ny tompo ato amin'ny Romanina toko fahavalo Romanina toko fahavalo andininy fararaika amby telopolo manao hoe inona ary no lazaintsika ny amin'izao zavatra zany raha Andriamanitra nomba atsika iza no atohitra atsika eo amin'ny andininy fahafito amby telopolo dia ozy izy
andiny fa firisty fa fito amin'ny telopolo kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy itsika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Alleluia. Te ilaza aminao fotsiny hoe mihoatra noho ny mpandresy ianao amin'ny alalan'ilay tianao. Amen satria amen. Eto amin'izao tontolo izao dia tiako mampatsiahy anareo indray androany. Tiako mampatsiahy anareo androany fa isika io dia nateraka iady. Nateraka n'inona hoe azavady? Nateraka iady sika. Fa vovovo mafaly ny ambarako aminao koa raha tonga eto ao nateraka andresy ihany koa ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Tsisy olona tsy manatrika ady zany. Terenao zany eo anilanao, tsy misy olona tsy manatrika ady zany. Ny ady fotsiny samy manana ny azy. Ny andro bampe miady mba hampidi-bolona, marina sa tsy marina zany. Ny andry za moa tsy mahay ny anaran'ireny fa zay ny fahalalako azy. Reny mpanao baolina reny miady hampidi-bolona. Ary raha tsy matafiditra baolina izy fa resy dia hitanao fa lehilahy lehibe izy mitomany eny ambony terrain. Marina sa tsy marina zany? Satria mahatsiaro izy fa resy. Reny ve miady amin'ny sakafo sa tsy miady? Miady amin'ny fihinanankanina ve reny? Mihinana an'izay laniny izy. Mahantra zay sa manamolo? Fa ny adiny dia ny mampidi-zininy. Samy manana ny adiny. Ny anao zao ny adinao manendrika versement isan'andro ny an'ny sasany. Ny adiny ny an'ny sasany miady amin'ny vady. Ny sasany miady any amin'ny tribunaly. Fa antany anao ny anisa maivamaivana kokoa ny adiny. Ny anao sa ny an'ny andrajoelina. Ny anisa ny maivamaivana kokoa ny anao asa ny an'ny andrajoelina. Teneniny eo anilao ny anao maivamaivana noho ny an'ireny. Ianao aza mieritreritra fa rehefa lasa ny ambony any reny tsy mandalo ady fa mandalo iny reny. Ny ady samy manany azy. Ny sasany miady mba ho afaka baka, sasany miady ho afaka BBC. Fa mitsodrano anareo ivoaka ianao miaraka amin'ny fandresena miezimezina ianao. Pode alleluia mafy. Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza moa ny atohitra atsika. Iaraka amin'ny fomba an'Andriamanitra ianao hiala eo androany. Ka na iza fahavalonao, na firy fahavalonao, miaraka aminao Andriamanitra tsy maintsy mandresy ianao. Amen. Alleluia. Efapolo taona mahery zay raiky amby efapolo taona nanarahana ian'i Jesosy. Raiky amby efapolo taona. Alleluia. Tany anaty fotaka, tany anaty lavaka, nandalo tao daholo ny ady rehetrarehetra. Ninona hoe azavady? Ianao zany aza mitaraina amin'izany ary aza mitomany amin'izany troso zany. Ny ainanay efa lalina loatra zany troso zany. Ny ainanay efa fahambaraka, ny ainanay ny fahantrana. Fa raha mbola eo anilanao Andriamanitra, tsy maintsy mivoaka mamirapiratra ianao. Alleluia. Fantatra ny natonga nananao pastera tadidiko tamin'izay roapolo taona tamin'izay. Tao anaty fahatanorana mihitsy, mbola tsy nanambady afa teo ny-tokantranony ray aman-dreniko. Ny tambesarana trosa tsy nisy ohatr'izany ny fianakavianay. Zay moa varotra hotely vary amin'anana sikitoza zay ny ray aman-dreniko. Maty io hotely io, maty. Nanomboka tsy nandeha tsony. Nivarotra kokoa zay tamin'izany akoho henana akoho reny. Maty ihany koa. Nanomboka tsy nandeha tsony ny tsena. Zay amin'ny mivavaka mpanompon'Andriamanitra. Tena mafana fo amin'ny fanomponan'ny tompo fa bokany trosa. Mafana fo amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa ny zavatra natao rehetrarehetra ny katso. Roapolo taona tamin'izay. Tapitra nanana trosa taminay mpivarokeny, mpivarobary, mpivarotra friperie,
mpivarotra voatabia sy tongolo zay karazan'olona rehetrarehetra zao vovoaka ny trano anao dia olona mpitakotrosy tadidiko tamin'izay fa io Andriamanitsika io mihainy vavaka io Andriamanitsika io eo anilantsika eo aleluia ary raha ohatra tezany troso zany ianao ho tafavoaka ianao androany hivavaka ao anao aleluia zao ny vavaka nataoko ny fahadikanana 3 andro tamin'izay fantatrao no natonga nananao pastera zao ny vavaka nataoko tamin'izay 20 taona Jesosy hoa mafy loatra ty adinay ty fahafahambaraka mena mahasolona tena hitanao ny fahantrano trosan'olona tena ao anatina ady zay Jesosy nefa zay mivavaka jeren'ny olona latsain'ny olona hoe reo mba mivavaka tsy mahalovolan'olona Jesosy zao angatahako aminao raha afahanao amin'ity troso ty zay Jesosy tamin'izany mbola tsy nanao pastera mbola tanora atao am-piangonana raha afahanao amin'ity troso ty ho azay dia zao anao pastera ho a Jesosy ataovy aleluia fifadian-kanina 3 andro no nataoko nitolona tamin'i Jesosy tena io Andriamanitra io mihaino mivavaka ozy izy ny teny tompo hoe raha Andriamanitra momba atsika dia izy anolona ozy izy atohitra atsika ary amin'izany rehetrany dia manoatra noho ny mpandresitsika inona ozy izy ianao ny fahagagana nataon'ny tompo tamin'izay ilazako anao fa hivavaka ataonao io tafiakatra eo anaty Andriamanitra hivavaka io miakatra eo anaty Andriamanitra hivavaka ataonao io vita zay vavaka nataoko zay hoe anao pastera Jesosy raha mivaty hitrosan'olo te dia tamin'izany mbola tsisy internet moa tamin'izany tsisy Facebook tsisy ninina fa gazety midi no nalaza gazety midi reny dia hitako tao am'le hitanay tao am'le gazety midi tao nisy titre angeza be hoe fifaninanana soratra masina azahoana vola be amanapitrisana izy io dia andehanana ho any an-dafy fifaninanana soratra masina zay moa tamin'izany le mpivavaka be dia mahay inony mahay soratra masina fa tsy nanana vola hividanana gazety zay tamin'izany gazety angamba 200 tamin'izany fa tsisy vola atao an-trano fa le mpivarokena teo kaikiny teo nanana an'le gazety dia zao nytenena tamin'le mpivarokena mba hampindramanay ranga iny gazety iny aloha fa ohatra misy fifaninanana soratra masina zany ato fa mba hampindramanay aloha le gazety iny aloha mba hojerena hoe inona ny ao fa mba tianao ny fifaninanana io zay dia nimeny anay le gazety dia nijerenay tao anatiny dia zao zavatra voasoratra tao ay le fifaninanana mbola tsy manomboka fa hoe mbola afaka ray volana le fifaninanana vao manomboka fa nataony annonce tao fotsiny lalàna an'le fifaninanana so fa inona ozy izy ianao nihitanay tao anatin'le gazety niaraka taminy annonce filazana fa misy akoho amidy mora be tovy aleluia aleluia misy inona azavady miaraka eo anilan'le vaovao makasika le fifaninananao le filazana momba an'le akoho mora be tamin'izay ny andro krismasy tombovao tena mora inona nokatra ny lalana rehetrarehetra teo amin'ny fiainanaka aleluia tadidiko tsara ny 2 andro alohan'ny krismasy io annonce io nijerenay le akoho ferme ray manontolo izy ferme akoho amanjatony amina rivony nalainay daholo ny tedavana vola dia nalainay tedolo daholo izy tonga dia avoroeny ny tombom-barotra azo vataholo nitrosan'olona rehetrarehetra aleluia kasako milaza aminao fa ianao eto tsy mandany fotoana tsy mandany andro tsy mandany fotoana ianao raha tonga eto ianao miatroatro an'Andriamanitra eto efa misy lalana sokafan'Andriamanitra any ambadimbadika any misy lalana sokafan'Andriamanitra any izy mino zany aleluia avy re zao Jesosy misy lalana sokafanao any misy lalana sokafanao any za mivavaka eto Jesosy ianao manokatra lalana any ambadika any ataovy amen mazaho place aleluia io Andriamanitra mihaino vavaka mihaino vavaka
dia voasokatra ny lalana namidinay ny akoho tombo vosy krismasy avroen'ny tombom-barotra azo. Alleloia. Inona tonga nanapa-kevitra anao pastera ho a Jesosy. Alleloia. Ary tsy nanenenako ihany koa nanao pastera, 20 taona mahery zay nanaovako pastera, tia etim-bola eto ihany a miaraka amin'ny Jesosy a. Alleloia. Tia ampahery anao a. Ny olona miteny manao hoe fivavahana tsy hinanakanina io nandaninandro azafady hinanakanina ny fivavahantsika. Hinanakanina ny fivavahantsika. Aza manakirabirabin'ny olona akivin'ny olona zany hoe fivavahana tsy ahitana ninina, tsy ahitana ninina, tsy ahitana ny tombotsoa, tsy hinana avy mivava. Ary misy aminareo reo zao avy mivavaka eto dia ozy izy mivadinao dia ina zao ny azo tany, ina ny azo tany, ina ny hanina tany, inona aza matahotra. Ny fiainana tsy ndray andro, ny fiainana tsy ray volana. Ao ambadiky ty ny zavatra be ho ataonao. Alleluia. Tao anatin'ny 2 taona nanomponay ny tompo e, efa hitanay daholo ny fiainana rehetra, hitanay zany aretina. Imbetsaka pastera ny fisakimaty. Ianao zay indray mandeha sakimaty tamin'ny covid iny, fa za imbeda be ny sakimaty. Fa io Jesosy io mijoro eo anilanao mandrakariva. Alleluia. Raha andriamanitra momba atsika, iza mono maninao izy atohitra atsika. Pastera Isidore rehefa saika teo mbaravara mifonja, za andray efa tany mihitsy. Alleluia. Fa izao mahafinaritra io andriamanitra io, arakaraky ny andeteananao, andray andriamanitra mampiakatra anao ny Alleluia. Alleluia. Ianao tsy mety resy zany e. Tenenao zay ny oniranao, karazan'olona le tsy mety resy mandrakizay zany ianao. Amen. Ny andriamanitra ivavahanao ny ngeza glady be. Bavata moa izy tsika be. Sa bevata. Bavata izy io. Alleluia. Tsy laniny izany izy io, tsy resiny izany izy io. Mampahery anareo le manana fahavalo reny a. Izy misy mpanenjika tonga eto, misy manenjika. Alleluia. Antanina oniranao, firy ny olona manenjika azy se hoe firy ny manenjika azy. Izy ny anankidimy ny olona tsy tia azy eto amboniny tany. Anankidimy. Izy ny anankiroa ohatra ny rafozanao sozobavonao ohatra nganao e. Izy mihoatra ny 10 ny fahavalony, mihoatra ny 10 tsy tia azy. Mihoatra ny 10 ve? Ary sao dia mba nareo reo mihitsy kosa mila ady aman'olona. Ary izy mihoatra ny 20 ny fahavalony. Te ampahery anao a, rehefa tsy miletika ohatr'izay anao, tsy miletika sony anao mandrakizay. Alleluia. Ianonareo a, atoroko anareo ny fitaovam-piadian'ny fahavalo am'izao. Ninona hoe zavady? Raha fantatrao ny fitaovam-piadian'ny fahavalo dia tsy atahoranao tsony manomboka androany. Tsy atahoranao ny fahavalo. Ny ianonareo tsara, ny fivavahana taloha sy ny fivavahana ankehitriny. Ny fivavahana taloha dia vitsiny ny mpanenjika. Vitsiny inona hoe? Zany ny fivavahana taloha, vitsiny ny mpanenjika. Fa ny fitaovam-piadinany azy mahery vaika. Tamin'ny andron'ny apôstôly, tapahandony olona rehefa mivavaka. Tamin'ny andron'ny Rasalama Martyra, natao inona ny olona? Le fonina ny olona rehefa mivavaka. Vitsy ny fahavalo fa fitaovam-piadina mahery vaika. Reo apôstôly reo maty martyra daholy. Vonona, ny sasany tamin'ireo ampidirina ao anaty terrain ngeza be, dia avoaka ny liony, dia enjehan'ny liony eo ny kristianina, dia vonona ho faty mihitsy ny kristianina. Atao inona hoe? Zay. Fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny ady, raha tianareo fantatra hoe inona ny adin'ny kristianina.
amin'izao vanim-potoana iainantsika zao indray maro be ny fahavalotsika ahoana hoe fa ny fitaovam-piadiana indray tsy mahery vaika malemy ny fitaovam-piadiana tsy makaiza ny fitaovam-piadiana alleloia fa tatrao fitaovam-piadiana ny olona amin'izao vanim-potoana zao ato amin'ny lelany vavany inona hoe zavady inona hoe mba jereva nge ny anaova zobavinao anao sitiny rafozanao na ny olona tsy tenao hoe aiza ihany ny tena mielezany anao aiza ato marary mihitsy ny fokony nanaovany anahy nambanimbaniny mihitsy nambanimbaniny nataony elahy zany ny fitaovam-piadian'ny fahavalo zany izy ndray be da be fa ao amin'ny vavatry ihany inona ny tiako ampaherezana anao ny vava tsy mahafaty tenenao zay ny ilanao ny vava tsy mahafaty inona ny mampiady olona ao Facebook ao resaka inona vava mivoaka avy any ny mpanao politika ray manambany any Ravalomanana sy ny ekipa tsy manaiky andray reo mamaly mamely ny anankiray miala avy any reo Big MG miady amin'ny resaka inona daholo zany resaka inona daholo antany anao mahafaty sa tsy mahafaty teneny oniranao tsy mahafaty hoe tavyavaina mahafaresy anao raha mahafaty ny vavatry ny olona raha mahafaty ny fanenjehatry ny olona raha mahafaty ny resaky ny olona amin'ny Facebook efa ela no ny titre za efa ela no maty ny pasteur Ertina maty ny vavan'ny olona fa ny anao raha anankidimy fahavalo raha roapolo na roanjato raha fahavalonao miara hitabotrisa eto amity fa mahafaty sa tsy mahafaty mbola io tsika mbola mijoro fo tovy amaenina mafy alleluia ny fitaovam-piadian'ny fahavalo eto ihany tenenao zay ny onilanao fitaovam-piadian'ny fahavalo ato ihany hoe amen na veriste ivavaka ho anao aby melohan'ny alako eto rehefa avy eo atonga anao atato vavan'olona mahazaka vavan'olona mahazaka fanambanina tovy amen zany raha Andriamanitra ny mombanao tsisy maty ohatra anao zato ianonareo melohan'ny ampandresen'Andriamanitra anao any amin'ny tokantranonao sy ny fiainanao any dia mila mpandresa aloha ianao eto amin'ny vavatrinao eto amen inona ny tiako resahatra mila mahazaky ianao ninona lazain'ny olona anao eo tsy zay lazain'ny olona mamaritra ny hoavinao fa zay lazain'Andriamanitra mamaritra ny hoavinao amen mila mahazaka fanambaniny ianao indredabe any mahita piny indredabe any mahita piny resaka amiko tatinareo eto mabavaka pastera mijaly mihitsy anaovavadiko ana mijaly fa mijaly maninona latsalatsaigna mame volana izy te latsalatsaigna dia zao ny teniko amin'ireny olo reny dia maninona koa anao zao raha latsalatsana iny alovo ny volana dia haniny ny aniny dia aloha izy andatsalatsy sahoana tovy amenna mafy mahafaty nga zavatra lazainy raisy fotsiny ray etsomeny miamila dia ianio tsara ahoana tsara dada alleluia dia avy aloha izy andaty io dia amin'ny arby indray anaovindray dia avy aloha izy itetinao dia mody anonao fotsiny vo dia tenenao hoe gazamy mahafaty alleluia sahoana ozy izy nareo nasivitehaka mafy zany fitaovam-piadian'ny olona amizao eto amin'ny vavany vehivavy velompotsiny atao trano ato ananana fotsiny tena zany miara miteraka fotsiny enoy fotsiny dia anaovy ny volany alleluia dia andana mihinana paty ndana mihinana lasopy mihinana nany matavy amaiko mila mahazaka an'izao alleluia inona zao ny olona na raha atao an'izany anao
velona aloha fotsiny volana nalazay ny taranak'izy na taranak'izy amen fa zany fitaova-bedina am'izao mafastera mahazo a enjehan'ny rafozako a enjehan'ny zobaviko a any ampiasana ao zao ny lazain'olona momba tsy zay lazain'olona mamaritra ny hoavonao fa zay lazaina andriamanitra alleluia zao fotsiny avelony tantara andeha ahoana hoe zavady fa tsy zay lazainy androany no mitranga rapitso tsy zay lazainy androany mamaritra ny ray volana tsy zay lazainy androany mamaritra ny amin'ny 10 taona ho avy avelony tantara andeha alleluia rehefa manomboka hitantsikelikely iny fa miamamiratra iny fa miamiakatra iny fa mamiakatra dia manomboka mikombona moramora ny zavatra lazaiko alleluia mazava sa tsy mazava teneniny eo nilanao mivavan'olona tsy mahafato hoe alleluia ndraindray ianao any ampiasana any ambanin'ny olona mpivavaka ty tsara vera ty mpivavaka ty silana azy mba anara mivavaka mifanahavolonahatra aiko tsara ny any izy dorynareo iny avelao izy teny alleluia avelao anenjiky alleluia avelao anenjiky ny sasany dia natao taorin'olona zany dia tsy mahita tory amin'ny alina inona ny tsy mampahita tory ianao amin'izany fa nga ianao velesiny tamin'ny boaronga tsy hitako hoe nataon'inona vava fotsiny dia enona dia tsikina fotsiny amen dia andana mihinana ronono rehefa tsy mahita rononombo dia ronono soja na yaourta soja hoanina amen fa tsy maintsy misy fahavalo raha mbola eto ambonin'ny tany tsy maintsy manatrika fahavalo entinao jesosy aza nanatrika fahavalo ka entinao veny tsy anatrika fahavalo misy fahavalo fa saingy zao mahafinaritra reny fahavalonao reny tsy mitondra antsy tsy mitondra sabatra tsy mitondra basy tsy mitondra boaro amonanao eto ihany alleluia mila mahita tory ianao raha misy manambany mila mahina akanina ianao na misy manao teny manopa azy raha misy manina hoe sasany voatratrany misy manopa dia tsy mahina akanina inona midirany opa any amin'ny vavony haniny any alleluia alleluia zange opao rehefa aveo fa vao maika mahina akanina alleluia tsisy idirana zany amin'ny fiainako raha ohatra ka ny lavanao ny olotra dia nasinao kadana iny any tsy manaiky aiza nihinanako hoaniny fanafana ambanina sy mila mahazaka tsara ianao manomboka androany tsy midiky fa zay lazainy ny fahavalo ny marina teneno zany eo nilanao tsy zay lazainy ny fahavalo ny marina hoe teneno izay lazain'andriamanitra ihany izy izy mino an'izany izy aza marary fo amin'izany amen na sa tsy amen nalazainy olona tsisy ilana azy ianao tsisy dikany aminao zany nalazaina fa inona hoe nalazaina fa manina hoe izy izy mahazaka teny marary manomboka androato mahazaka inona hoe androary manao entraînement kely tena kely ny eo anilanao ianao ty tsisy ilana azy mihitsy hoe alleluia alleluia hitanao fa meme tsara mihitsy anao alleluia mety sa tsy mety zany zao nasao mitsikitsiky dia manina raha mitsikitsiky ohatra zay foana alleluia sa hoana aveo mozy izy nareo mety ve zany teneno kely farany izy aloha manao entraînement farany sa tsy bikany tsy pôzy tsy vola tsinitsininy ianao zay zao ianao mahatady tsara alleluia teneny farany izy velompotsy hoe velompotsy ny atao trano aty ianao ty asifiteaka ma sa ny fitaova-pediny ny fahavalonao eto ihany aiza hoe azavady
tsy maninona io maninona hoe azavady tsy maninona fa tsy hoe men'olona teny marary de iny de tsy ahita tory mandra-pariviny andro mifokofoko mavesatra ny folo marary mihitsy mifoko tsy tatiko mihitsy nanaova lazainy fa zao a tsy manina na lazainy ohatra ny sahoany ianao de minana ihany haniny mety sa tsy mety zany atoroko anao zany fitaovam-piadiny zany io angeny makarary ny foniny olonle tsy mazaka tety marary fa ny anao raha roapolo ny manenjika anao raha zato ny manenjika anao ny anahy manetsy ny olona tsy tia fa maninona zao mahazo aina tsara io hitany lama tsara mety tsara alleloia isan'andro any amin'ny facebook any misy olona manaratsy a de maninona azy zao de maninona miezaka fotsiny de tsy jereko akory alleloia mety sa tsy mety zany anoatra noho ninona anao izy izy manoatra noho ny mpandresy anao teny anao zany eo nina no manoatra noho ny mpandresy anao e mitsangana eo place misy anao azavady mitsangana asangato ny tananao avere zao jesosy ah meoery ah meoery ah azakako zay lazain'olona momba azakako ny fifosan'ny olona latsalatsan'ny olona ny fanompanatany olona meoery ny foko azakany reka manoatra no ny mpandresy miaraka aminao satria tsy zay lazain'ny olona mariny fa zay lazainao meoery azaka tsara mihitsy ny fitaovam-piadina rehetra alefa ny fahavalo mazaka teny marary amin'ny anarany jesosy amen asanatiny tananao dia mangatahery mihitsy meo anahy mihitsy jesosy zany hery zany hoe azakako tsara mihitsy isa eo zay jesosy androany okomenanay zany hery zany andriamanitra meonay zany hery zany azakainy ireo karazana teny mandratry meonay zany hery zany andriamanitra satria andriamanitra betsaka ny olona andriamanitra mialina anay manao zavatra mamparary ny folay sy mampiasa sainanay oka ilotsaka zany hery zany ampatanjaka ny andray andriamanitra ampahery any andray andriamanitra meoanay zany hery zany meoanay zany hery zany andriamanitra oka ilotsaka zany hery zany andriamanitra satria andriamanitra zany ilainay zany ilay andriamanitra zany ilay andray andriamanitra enony tompo betsaka reo fantesena betsaka reo laksa betsaka reo fanenjena zay nataon'olona taminao fa mbola nitonga anao misy jesosy asangata ny tananao vavaka jesosy hoady reto mpanomponao tsirairay avy reto ninininaty nafiry fahavalo nininina fitaovam-piadina ho marina aminay ny teninao teo manoatra noho ny mpandresy izay amen lazaiky fa ioatra noho ny mpandresy anao raha lasena basy amin'ny anaran' jesosy hogaka ny devoly manomboka androany fa nininina lazainy tsy ampitanoloka anao tsozy zany amen lazaiky fa mpandresy anao amen fa namahery miaraka aminao amen nizaniza fahavalonao nafiry fahavalonao nininina olanao zakanao zany amin'ny anaran jesosy amen mpandresy 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 amen 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 amin'ny anaran jesosy amen amen mazao place tahiny tompo pasteur Isidore Vady meno tompo herinareo tena ho fifahasoavanareo vady faly ara-tonga teto androany jerenareo mbola androso lavitra noho izao nareo hiazakazaka
ino zao lasaiko zao mbola hita trangoavana lavitra nitondray paster amanina orofony reny olona ny ambara orofona ny olona ny amin'ny adalany reny anompo fiazakazaka anompo any jesosy eto daholo amen sa tsy amen teneny eo anilanao mpandresy se manomboka androany hoe pastera aza vely hitaraindraina tsony reto olo reto raha misy manenjika tonga dia teny aza mitaraindraina tsony hoe alleloia etonareo tsara ny zavatra lazaiko mila mazaka zay lazain'ny olontsika amin'izao vadinandro izao io ny tena mba fitaovam-piadiny fahavalo eto amin'ny lelany eto eto amin'ny vavany eto raha vao manaiky hitanondrika eo anao dia resy ianao mazava sady tsy mazava mpandresy ianao manomboka androany tsofina rano mbola izy fahombiazana be tiabe fontsy a maherezinareo pastera fa nareo koa dia misy mpanenjika maro be nareo e zaka nareo reny amen neninona lazain'ny olona dia zao mandroso foana ny fatatsika Andriamanitra manamarina ny teniny izy fahasoavana iaby fahasoavana trano fa dia mindray afa amin'ny tonga manaraka eto mahajanga miova tanteraka ny fiainanareo rehetrarehetra eo ijory vavolombelona tsy ho elo ianao amen taeto paster alonga tadalana dia feno fahasoavana trany avinareo vady aloha tena mambabaka hitsangantsika dia loha tsofotsika rano mihitsy reto mpanompon'Andriamanitra tena tombo fahasoavana trany tompo izy mivady reto tsofoky rano eto anatrianao betsaka ny fitainy fanomena ho azy fahoriana zao dia mbola betsaka koa ny fanambinana iazakazaka monjy fanan'olona maro ao amin'ny fanjakadin'Andriamanitra ho arovanao ny vady amanjanany akonany ho arovanao misy saotra Jesosy amen orakoraka mafe sy feo tsy teka mafeo an'Andriamanitra mankasitraka dada sineny voky zay ayoatra zany ny ataon'ny olona rehefa mahazo toriteny tsarinareo sambatrinareo ty toriana teny foana andro any zay indray mba nitoriana dia eny mihitsy hoe hafa mihitsy zany mandre teny fampahirezany indrindra fa teny avy amin'ny dady zany wa mankasitraka tompoko dia ho tahin'Andriamanitra trany a molava andro iainana hoarovan'Andriamanitra manakariva ny vady aman-janaka dia tsy ho tazomina helinareo fa dia mbola ho any amin'ny maison de la culture izy mivady ireo dia ho tahin'Andriamanitra zay amoakany izy rehefa treny ambaravarana trany anaty tomobila tsika miterany tompo amin'ny anaran'i Jesosy asio fiderana
mazo toerana za tena faly satria tongavana ray aman-dreny tsy toy izao zahay raha tsy iza mivady reny ary zay tena manisy lanjany feno an'izany hoe ray aman-dreny ara-panazany
ny ray aman-dreny ara-nofo a dia fitaovana niteraka anao teto ambony amin'ny tany a isaorana an'Andriamanitra. Dia ny ray aman-dreny ara-panandray fitaovana izay nomen'Andriamanitra ihany koa hanitsy ianao eo amin'ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary tsy nalalan'izao lalan'izao zay raha tsy izy mivady reny papa Ertina sy maman Larissa. Lazaiko foana zany a na eo masony olona na tsy eo masony olona na miresaka amin'i Jesosy samirery satria za mi-reconnaître ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Izy reny a dia couple solide, couple solide. Misy olona manko a miara-mijaly fa rehefa te hiakatra ambonimbony izy dia velany vadiny a ya afaka mifantoka bebe kokoa ve sika sécurité ambaravarana eny a maheno tsara ve nareo any amin'ny overflow tsy maheno tsara nareo any efa tokony isy baflany zany amin'ny herin'ny andro any a atao zay sino parleur any aminareo any le tour ten dada teo iny ve dada Ertina teo eny nareo tany any
Tiany tsara. Ya, vasitsika bafilany amin'ny herinandro any satria sika io manko a mividy fitaovana isan-kerinandro foana tsika io. Vonanampy ventilateur ray indray zao tsika tamin'ity herinandro ty, de le ray teo iny a simba le ray tamin'ny voalohany iny, de ity zao vaovao. De sorana ny tompo koa misy écran vaovao koa amitsika zao a, somary le bebe mba sina te akamozano an'Andriamanitra. Isan-kerinandro de asitsika zava-baovao foana ato a, ato antranon'Andriamanitra izany a, de anampy seza koa tsika rehefa kelikely eo chaise royale, de ny plastika ivoaka ivelany. De misaotra an'Andriamanitra koa sika fa nanokatra fiangonana anankiray tsika ny Antanambosote mahatsiratsirany zao. Mamanka ty kely nge rahala Joseph papany kambana. Joseph moa ny anarany seny iza Julien misy Giane mba mitsangana kely hoe rahala papany kambana mamanka lesa ty lolo kely ty nareo mivady mba ho hitany olonany a. Rahala Julien izy moa zany de zanaka atao anatin'ny fiangonana izy mivady ireo, de anisany tena mahery fo amin'ny asan'Andriamanitra koa rahala Julien io a. Izy no nanamboatra le tranolay fiaonana tany atany masaja tany iny. Tena oampony eo resaka tranon'Andriamanitra io. Raha tsy diso a de musulman niova foko ianao zay raha tsy diso a any a ia niova kristianina. De ny antso anatin'ny telefony izy dada ozy a, misy trano malalaka ange aminay ao e, mba tianay anaovana fiangonana izy io any Antanambosote mantsirasira, le trano moa efa hitako. De maro aminareo koa mipetraka any Antanambosote mba mitsangana dolo ianareo any Sotema, Tanimalandy, Atsirasira, Nosy Maurice, mba mitsangana dolo ianareo any, nareo any. Mazava toerana tompoko. De efa naniraka mpianompon'Andriamanitra mijery an'le toerana tany a, de hita hoe azo atao fiangonana le izy fa vondrombavaka aloha zany no anomboana azy isaka ny zoma ariva amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 amonjena ny fanahy olona manodidina any. De misaotra an'Andriamanitra moa zany mikasika ny fonareo mivady a, de misaotra anareo koa nefa no nanome an'izay toerana izay mba ahafahana mamonjy fanahin'olona amin'ny toerana iny a omaly a, de efa nanomboka ny fitombavaka tany. Ny tompona andraikitra amin'ny fitoam-pivavahana io de ro zareo ao amin'ny équipe délivrance tariny évangéliste mamisy évangéliste sambatra izany. De ny toerana io a raha hitanareo Shell Antanimalandy, Shell misy station Shell ila izy a, Shell io le apitan'io le lalana mankany amin'ny HVKL mission. De alohany io tonga eo amin'ny Shell eo a, misy tany mena zay, de misy lalana malalaka be mitsofoka, azoazonareo onona angam'izay. Alohany tonga avany amin'ny Shell de misy tany mena be akavanan-dalana, de manaraka an'iny de tonga any am'ilay hoe baobab be zay le izy, baobab mihitsy le izy, baobab ngezangeza zay. De rehefa tonga andray de mivily miantsinanana, de ao andamosiny fiangonana FLM ao ny misy ny papany kambana moa zany afantarany olona azy satria mananjanaka kambana izy, fa Julien tsy de afantarany olona zany tsy zay, i papany kambana nafantarana azy ihany. De io trano io zany a azo isanandro tsy nampanofainy, izy mipetraka ao ambadika de ny fiangonana ao ambadika ao. De araraotinareo zany zareo a asina maraimba ovao any, de asina vavaka isanandro amonjena ny olona amin'ny faritra Tanambao Sotema iny. Sécurité miresaka mitokakakaka ry zareo a ary atokotany ary io ry zareo meme io e, tsy seniny zareo zany zavatra resako zany. De mahazo toerany nareo. De rariva ihany ko misy ny fitoriana filazantsara erahana amin'ny papa pasteur Rodolphe any amin'ny Toby Tanimalandy manomboka amin'ny 4 izy io a, azona ho ataony mandeha any rehefa avy eo sy raha pitso satria zay de efa hoany koa zay a,
rehefa tolakandro rehefa avy eo verenako le toera le resaka teo iny a couple solide izy mivady reny lazao hoe couple solide izy mivady reny reny nampianatra anay ny lalam-pamonjeny nampianatra anay an' Jesosy a de tsy foinay izy mivady reny hatramin'ny andro any misy tombambidy be ao amponay izy mivady reny hatramin'ny andro any na ny amin'ny hita maso na ny amin'ny tsy hita maso sarobidy be aminay ireo zava-dehibe aminay ireo nahitanay an'ireny voalohany tsoatran'iny madinika kely sahirana kely nanohoanina za nanahirana an'ireny fa hitanay anefa misy herina andriamanitra tao anatin'ireo zareo misy ositra andriamanitra tao anatin'ireo zareo misy fahasoavan'andriamanitra tao anatin'ireo zareo de zay no mikasika anay de tombo zay miainao zareo miaino ny toriten'ireo ireo no nampianatra anay hoe misy azany lanitra zany zany paradisa izany zany fiainana mandrakizay izany reo anaty fijaliana ao anaty fahoriana fa nijory tsara ho an'i Jesosy Kristy efitrano anankiroa angambany efitrano reo tam'izany tany Tamatavy papa Ertina tratranaretina asma be voka be maman tam'izay maman Larissa zay koa mbola tsy mpivady tam'izany izy no nivavaka voalohany tamin'io fiangonana io za efa taty arina taty satria taona 2000 izy no natao batisy tamin'ny taona 2000 natao batisy zany efa pila efa mirehitra fa manao porte manao akala manjany mitory an' Jesosy za taona 2000 zany mbola any am'izao tontolo zao za taona 20 lehibe narapy tany Tamatavy chef mihitsy chefna groupe satria misy ny groupe de misy ny clan ary malazy manana ny naizy azy tam'izany ary maro amin'n'irako ny mbola mandeha amin'ny YouTube any hatram'izao fa tsy pasteur Isidore zany no cherchenao anarana hafa misy ny nataonao recherche vao mivoaka ao zany fa tsy lazaiko anao eto mbola any zay fa reo nefa tao talohako zay rehefa tonga tao dia mahita hoe misy herin'Andriamanitra ao aminy ampiasain'Andriamanitra amin'ny délivrance reo sahirany fa tsy ny fitahian'Andriamanitra azy no nanatonanay azy tao fa le famonjen'Andriamanitra zay toriny ary iainany ary modelinay ireo fa niaritra tao amin'ny tompo na sandratr'Andriamanitra izy mivady fa misy fiangonana any France am'izao misy cellule de prière any Maurice am'izao any Allemagne toerana maro maneran'izao tontolo zao misy zanany ara-panahy ary zavatra isaorana ihany tompo zay mbola connecté aminy hatramin'ny andro any zay no mahatonga azy mampahery atsika teo iny hoe raha Andriamanitra ny mombanao iza ny atohatra anao efa raha ivolana tany amponjy iny no ny am'ty resaka délivrance ty no natongavany tany nisy ny apanga nisy karazana fandrika nahazo azy raha ivolana izy tany efa accidenté tamin'ny moto izy eo zay mahatonga ny tongony somary mananina kely iny lavo any ambanina camion izy iny angambo 54 satria mbe dehibe ny fiangonana ao Tananarivo avy mitory eto de mandeha mitory amin'ny toerana anankiray mandeha moto satria teo tonga aingany mandeha mafy nenjera atao ovono de vola fa izy mbola hitatsika mitsangana tsara mitsora tsara petsaka ny choc anazy azy fa mbola izy iny mijoro iny zay no mahatonga anao mahatsara hoe misy onction ny zavatra toriny misy heriny satria tsy liturgiena paster fa fiainana ny iainany zay le zaraina eto zay no mahatonga azy misy heriny tsara tiapahery anareo ara lasana vavy malala kely no iandohanao fa lehibe indrindra ny afaranao lazao kely ny namanao raha lahako raha vaviko kely ny andohanao lehibe indrindra ny afaranao aza misaraka amina ray aman-dreny am-panahy
izy le resako anao reny satria misy ady tsy resinao tsy ravanao satria ara-panahy ny fiainana tena ara-panahy ny fiainana ara-panahy ny fiainana zay ny amin'iny rapitso fandraisana fanasany tompo zay manana akanjo fotsy te manaova akanjo fotsy daholo tout blanc na raha manao mikany amin'ny kiraro ka hatrany amin'ny tapondohanao fa raha tsy manana dia zay anananao anaovana fa tsy misy sakana mihitsy fa zay manana dia manao an'izay zay ny any dada Hertina eny indray ny any dada Isidore zao mbola vonina iainy venareo say rafitsika inona ny soratra wow lavitra loatra ny alehanao fanamasonao mitenena eto ndray androany mitondranay am'izay mbola tsy mitondrananay mampianaranay ny mariny hoento amin'ny lalanao tsara zay sonanao zay fa naheritratra n'ilay encouragement teo ary matanjak'izay zao hoentonay ty fiangonany ty hoentonay oralahy io anabavy io am'izay tianao hitondrana azy amin'ny planinao tsara eo amin'ny fiainana amen misy zavatra patsivany fanamasina misy zavatra nitenenao izy teo fa tsy nitoizanao couple solide misy olona rehefa te andeha lavitra izy dia avelany amin'izay ny vadiny izy rerana mandeha fa tsy tafavoaka izany ianao satria ny vady avy amin'Andriamanitra anjara ny men'Andriamanitra raha te andeha lavitra ianao dia mila miaraka amin'ny vadinao foana alleluia antanino namanao manambady venao raha manambady ianao raha te andeha lavidavitra kokoa ianao dia mila miaraka amin'ny vadinao foana couple solide reny izy io hatramin'ny andro any hitanao tena marina fa misy ny favalo inona ny ampiasainy fava ny ampiasainy fa misy koa favalo hery no ampiasainy rehefa hery no ampiasainy hery any koa no miady amina hery zay ny hoe rapport de force inona ny anara zany azafady rapport de force hery no miady amin'ny hery fa ianao tsy mahazo resy amin'ny anaran'i Jesosy firy andro anoany moa ny fivadikana nataontsika zay fa firy andro anoany fa 7 amby 20 andro androany rapitso izy 8 amby 20 andro tsy ninanana maraina 7 andro amin'ny alina ihany no misakafo rapitso izy feny 28 ka 21 jours izy tamin'ny alahady teo de 28e jour rapitso zay fa 8 amby 20 andro rapitso zany ve efa ny akanjo efa sitrika foana memiena fa izao mifanahy mie matanjaka hatrany fanahy mie mahery hatrany ary miafely voninahitra mandrakarivo nazo afatra avy amin'ny tompo aho atsika mianakavy le teo iny atao fampahirezana sy fampianarana fa androantsika hiditra lalina indray maheno tsara ny any overflove ok tsy maheno ny any arina be ary amin'ny farany rety tsy maheno manatona lolo kely nareo raha vatsy aza ampiakarina tsony azafady fa tonga dia efa saturé raha vo ampiakarinareo atao voatran'le izy teo ihany mpanjaka voalohany toko fa 9 manao amiko amin'ny 9 voalohany miaraka tsika amin'ny anaran'i Jesosy teny olazay ny ahaba tamin'ny Jezebela izay rehetra nataony Eli
dia namonoany ny mpaminany rehetra tamin'ny sabatra. Ary Jezebela naniraka olona tany amin'ny Eliana hoe ataon'ireo Andriamanitra amiko ania izany. Eny mihoatra noho izany aza raha tsy ataoko toy ny any anankiray amin'ireny ny ainao raha maraina toy izao. Ary raha nahita izany izy dia niaingaka lasa nandeha monjy ny ainy dia nankany Berisheba izay amin'ny Joda ary ny zatovy najanony tao. Fa izy kosa nandeha ndraso révélation verene révélation misy ady sy tambaranao na amin'izy na amin'izy fa adinao herihery. Misy ady adinareo mivady eny tsy manondro anareo satria nareo mbola tsy ao nareo. Misy ady adinareo mivady, misy ady adinareo mianakavy ao an-trano, misy ady adin'ny fianakavianareo, fa misy ady nenao rery. Lazao ny namanao misy ady hoe nenao rery. Io ny atao hoe formation. Zany Andriamanitra miforme anao fa tsy Andriamanitra mandrava anao. Azadiny fa ny formation tsy maintsy zavatra mafy. Raha iforme vy isika dia inona no ampiasaina? Afo no ampiasaina raha iforme vy ny olona. Raha iforme volamena ny olona dia mbola inona koa ny ampiasaina? Afo no ampiasaina. Raha iforme azo isika maka azo avy any anatina ala avy any dia ho atao fanaka, inona ny ampiasaina? Antsy no ampiasaina, zavatra maranitra no ampiasaina, famaky no ampiasaina, fandraka no ampiasaina. Zany hoe ny formation rehetra dia amin'ny zavatra mafy daholy. Eny fa na ny akanjo atao eo an-koditra aza dia mandalo oety, etezana, tapahana. Zany hoe rehefa formation resahana tsy maintsy zavatra mafy. Eny tsara raha lasiana bavy, ianao raha miaraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy formen'Andriamanitra ianao. Ho atao inona hoe ianao zafady? Formen'Andriamanitra ianao. Ary ny formation tsy mba mora izany, tsy mba mora zany ny formation. Zay no mahatonga anao aza ny andro hoe misy ady mafia, io ianao vao hivavaka fa manam-poiza fa tsy maintsy misy zavatra mafy atrehanao eo amin'ny fiainana. Ozy lay teny zay. On ne devient jamais champion sur les rings, mais sur les rings qu'on confirme qu'on est champion. Azonao ve zay? Tsy hoe rehefa miady eo ambony ring ianao vao lasa champion, fa ianao efa champion avy amin'ny misy ianao avy any, efa manazatra tena avy amin'ny misy ianao avy any, efa mafy avy amin'ny misy ianao avy any. Rehefa miakatra eo amin'ny ring eo amin'izay ianao dia ho nanehoana amin'le maha champion anao avy any ambadika any. Tsy ao anatin'ny miady akory ianao vao hivavaka mafy, fa ianao efa mafy isan'andro miaraka amin'Andriamanitra dia hoady eo amin'izay rehefa tonga tsy maharava anao, tsy mahatelina anao zany. Zay tsy naharava amin'ny Daniela. Daniela dia ho asanatra Andriamanitra ho ambany kely noho ilay mpanjaka tao hoe Darius. Nokasian'Andriamanitra ny fony mpanjaka anangatra olona anankiray ho ambany kely noho izy. I Daniela manko mpanompon'Andriamanitra manam-pahaizana. Or raha lasy anabavy mpanompon'Andriamanitra, plein temps évangéliste, tsy fantatra hoe inona ianareo anaty fiangonana. Ny kristianina tsy mira hoe miaraka amin'ny fanamaso dia tsy miasa tsony ny saina, tsy miasa itsony ny saina, mandalina, menara, mikaroa. Fefa dila ny fotoana nilazana hoe ny mpanompon'Andriamanitra égale labato. Ianao sady afaky no ara-panahy no afaky no intelligent, ianao sady afaky no ara-panahy no homme d'affaires, ianao sady afaky no ara-panahy mpiandry ianao raha nabavy mpanao délivrance no dame des valeurs.
sareko tsara ny alleloia anao raha lasana vavamala. Amen, 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 amen. Dia Daniel ho asandatra ao ambany kely noho mpanjaka io, dia tsy nahatanty ny mpiara-miasa tamin'ny Ahasverosy tao amin'ny assemblée nationale tao tamin'ny Darius. Dia tetika higafy any Daniel, zay no te fialonana ny jalousie dia zavatra misy amin'ny fiainana hatramin'izay ka hatramin'ny androany. Jalousie ao amin'ny toeram-piasana, jalousie aminareo ao amin'ny staff ao, jalousie aminareo anaty fianakaviana, jalousie aminareo any amin'ny toerana ivarotanareo any. Fialonana io tsy maintsy misy naizanaiza dia misy an'io. Eny fa nao anaty fiangonana aza dia mbola tonga ao raha jalousie. Fa lozan'izay miaina amin'izany toetra zany, na sa hoe ambony altara aza dia mbola misy ny jalousie. Fa lozan'izay miaina amin'izany zavatra zany. Mandriana tsara ve? Na ao anatina prêtre-posa dia mbola misy ny jalousie. Ny olona voalohany teto ambonin'ny tany aza rasana bava dia fa jaloux ny rahalany. Iza ny anarany? Kaina ny anarany? Ny prêtre-po tamin'ilay zanaky ny patriarka tao hoe Jakoba, ny zanaky Jakoba ireo, zanaky Jakoba ireo dia jaloux any Joseph, nandetika azy anaty lavaka ary tsy mampanino azy ny afatiny rahalany. Na prêtre-po azy rehefa misy mifandray akaiky mama na papa dia jaloux ny sasany, nazo diplôme ny sasany, jaloux ny sasany. Ary zay no mahatsara le hoe ianao manana n'Andriamanitra ianao. Fa raha manana n'Andriamanitra ianao raha lasana bava, tsy raha fa izany ianao, tsy raha fa izany ianao, tsy raha fa izany ianao. Amen, amen. Avereny Tompo, tsy raha fa izany aho amin'ny fialonan'ny olona, amin'ny fialonan'ny olona, amin'ny fialonan'ny olona. Avereny tsy raha fa izany aho amin'ny fialonan'ny olona. Amen ve? Noho ny fialonan'ny olona dia nivory reo hoe ahoana no andravana ny Daniel, ahoana ny andravana ny Daniel. Dia ozy ny olona iny nge olona tena marina, tsy hita zay tsininy, fa aleo amin'io fivavahana io no asiantsika discipline kely. Fa io araha amin'ny fivavahana no kitiantsika ka asiantsika discipline hoe tsy mahazo mivavaka. Iny tsy matany tsy hivavaka zany. Dia ao no azoantsika azy. Dia nanantona ny mpanjaka ireo staff reo, ny alina ny Daniel ao asandatra. Ianao zany raha lasana bava vao maheno misy fitahina ho avy any, aza mijanona fotsiny eo tonga le fitahina, fa ny fahavalo tsy maintsy combat amin'io fitahina eo. Na nisy nampanatenanao hoe zao hiaraka hiasa aminao fa misy vola voninao a, dia aza vitany hoe misaotra ny tompo fotsiny dia hiandrainy iny. Fa fretony loalika, vava raisinuaire, raha vao ny attaque rehetra zay manakana an'io fiaraha-miasa io, raha vao ny attaque rehetra manakana an'io vola ho tonga hiarahana miasa io. Zay no mahatonga le hoe tsy tapa-kevitra indray le olona, na nisy problème indray le olona, raha vatampoka indray, misy olona hitondra tsy fantatra hoe entana ray camion any dia hiaraka hiasa aminareo dia amarotra an'io tsy fantatra hoe inona lizy voatabia ve zany sa tongolo avy any mampikony ve zany sa inona. Dia ianao efa faly, efa izany sy ny telefone anao sy ny tariny, efa nanana polisy andeha ho antsoina anao mba misy polisy hiaraka aminao anatin'le camion mba sitrana ay tsy voasakatsakana iny an-dalana. Tampotampoka teo tsy raikitra ndray, satria ny fitahina rehetra misy fahavalony. Mandriana avy ianao raha lasana vavamalala, lazao ny namono ny fitahina rehetra misy fahavalony. Ny mariage misy fahavalony. Misy anankiray mitsivalana ao anaty fianakavianao. Dia somanan'ireo Daniel dia ozy reo hoe mpanjako, aleo tsika no didy hoe mandritra ny ray volana tsisy afaka mangataka na aminao na amin'Andriamanitra na amin'izy zavady, tsisy afaka mangataka na amin'Andriamanitra na amin'izy na amin'izy afa-tsy aminao ihany. Ka i Daniel olona tsy mavita tsy mivavaka, fa na dia eny Daniel zany ary atsipy andavaka liona zay olona tratra mangataka na amin'Andriamanitra na amin'izy na amin'izy. Inona ny zavatra nataony Daniel? Nosokafany varavarana manandrify any Jerusalema satria mitodika any rehefa mivavaka. Dia nivavaka izy maraina, mivavaka amin'ny atoandro, mivavaka amin'ny hariva. Hoy ny Baiboly, intelo isan'andro izy no manao izany satria efa
fanao ny hatramin'ny ela izany tsy hoe rehefa mafy akory ny ady voateo izy vo nivavaka de efa fanao ny hatramin'ny ela le 3 fois par jour zay no natonga azy tsy ravo noho izany raha lasy anabavy malala aza miandro misy ady mafy vo tena hivavaka ianao fa natony tsara aza ny rano na manga aza ny lanitra eo amboninao mitsoka malefaka ny rivotra zany hoe mety tsara ny fiainanao mivavah miambena ianao oko feno hery ianao oka atatsaka ny ara-panahinao fa nininona ady tonga tsy andravanao zany tsy andravanao zany satria misy ady natao hoanao samy rery hoanao rery lay ady ary zay no natonga ny Eli teo navelana lay zatovy fa anaza rery io ady io anaza rery ny ady Getsemane izany ny ady tao any Jesosy rery ny ady fa ny mpianatra natao lavidavitra i Abrahama mety nateny amin'ny teny boatra Moria ny zanany atao Isaka ndio vonona nasainy nijanona lavidavitra ny zatovy fa izy rery niatrika an'ilay komba misy ady natao anao rery tsy tambaranao amin'ny vadinao tsy tambaranao amin'ny mamanao tsy tambaranao amin'ny pastoranao tsy tambaranao amin'ny collèguenao fa ho anao rery ny ady aza manaiky ho lava ny ady zany raha lasa nabavy malala mila mahery ianao mila mahery ianao mila mahery ianao ao zay ny amin'iny toizatsika quatre fa izy kosa nandeha lalana indray andro tany anefitra iza io Eli ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray tena angatako faty izy ka nanao hoe ok zay alao ny aiko ankehitriny Jehova o fa tsy tsara anao ny razako nrazo zay ny atao hoe kivy avy nanao effort lehibe ty lehilan'Andriamanitra ity nampiasain'Andriamanitra nanidy lanitra de tsisy ranolorana ny latsaka 3 taona sy enimbolana mafy zany raha tsy araka ny tenikano izy de tsisy andopotra avy amin'ny tany tsisy ranolorana ilatsaka avy amin'ny lanitra raha tsy ty vavako ty no miteny mihidy ny lanitra no ny fahefana sy ny hery tao anatiny no tadiavin'ny mpanjaka ndio vonoana izy Iaby satria no ny aminy no napotika ny toe-karena teo amin'ny tanàna fambolena potika daholo biby fiompy matimaty daholo ary maro ny olona maty satria tsisy rano rivotra hatramin'ny rano natao avis de recherche eraky ny